Mivoaka avy hatrany any amin'ny gazety Mpanjakana moa iny fanapahan-kevitra izay navoaka ny CES androany iny ary ireo mpikambana sivy ao amin'ny CES no indray manao sinihy izany fanapahan-kevitra izany. Ireo mpanao politika kosa moa dia manana ny ambarany manoloana izay fanapahan-kevitra niraisy ny CES izay. Arahantsika avy hatrany kosa sara izay faneho-kevitra samihafa izay tanaty ny fanadihadiana manaraka ity. Didy tsy azo ivalozana ny didy izay navoaka amin'ny fitsarana manokana amin'ny fanapahan-kevitra ary sarotra ho an'ity fitsaran'ity hoy Andriamatoa Alaindray miseza parlementaire CST sady pahalalana ny anafoana ny didy izay navoakany. Notsimpihan'ity mpanao politika ity kosa nefa fa olana trany na nanakisaka na tsiny kandidat telo dia Andriamatoa Didier Ratsiraka, Ramatoa Lalao Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina ny CES. Marina ihany aloha amin'ny mampamahinana tena sarotra ihany raha zany juridiction ray zany no andeha foana izy tenany ihany ny didy izay efa navoaka sady didy tsy azo ivalozana insusceptible de recours zany tsy azo anaovana fanitsina mihitsy fa dia izay iny mivoaka eo zany misy resaka araky ny lalàna manahirana. Eo amin'ny lafiny politika koa androsony CES mahatray be memitra izy mahatray be anafoanan'io izy hiady amina mouvance sanan-kefatra ve zao mouvance Ravalomanana dia efa milaza hoe izay tsy manana candidat afa-tsy ary lalàna satria efa navoaka ny CES. Marina ny azy inona ny atao raha ohatra ka miala ny candidat efa mouvance efatra zany hiady amin'ny eto amin'ny firenena fa tsy manaiky ny fifidianana. Raha malala an'io izy manaisitra an'io izy dia izay ny tranga. Raha tsy manaisitra an'io izy dia hiady amin'ny communauté internationale sy rety candidat milaza hoe tsy ara-dalàna io zavatra io. Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis avy amin'ny antoko-teza kosa dia nanamafy fa tsy azo ivalozana ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny fitsarana manokana amin'ny fanapahan-kevitra ary aminy dia anjara ny vahoaka mifidy izay andrininy sainy hitondra ny firenena. Irrévocable ny fanapahan-kevitry ny CES ary tsy tokony hiverenana tsy kilalaon-draza akory ty firenena ity. Aleo ny vahoaka ny manapa-kevitra mifidy izay olona tiany fa ny tokony atao fotsiny misangage ireo candidat rehetra ireo mba hanao zavatra ampilaminana mandritra amin'ny propaganda. Zay dia milamina izy fa tsy korotanina indray ilay firenena. Ankoatra ny tokony hisiana fanomezan-toky ataon'ny candidat rehetra mandray anjara fifidianana. Anisan'ny sosikevitra nentina Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis ihany koa taorian'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny CES ny tokony tsy hitsabahan'ny androm-panjakana toy ny FFM, CSC ary CMDN amin'ny raharaham-pifidianana izay andraikitra tsy tandrify azy.